Yakarana amin'ny kanina 2024 arak'izany ny ekipa pirenena malagasy fa lafomba voafa tanteraka kosa indray dia araka ny nampanantenaina dia nahazo ny vaksiny fanefitra amin'ny grippe A H1N1 eto Madagasikara izay fiara-miasa amin'ny OMS sokajin'olona efatra moa no azo izany vaksiny izany ka ny andiany voalohany dia ny mpiasa ny fahasalamana sy ny vehivavy bevoka aritra herinandro ny hetsika manerana ny Madagasikara izany hoe hanomboka ny alatsinainy izao ka hatramin'ny zoma fanadiadiny fitsoandre Masarvelo iaza manana ary Jean-Baptiste Radonalfao. Tonga ny vaksiny fanefitra ny grippe AH1N1 andiany voalohany ho an'i Madagasikara. Manana fatra iray tapitrisa izy io ary olona 5,000 sy 1 alina sy 5 hetsy no azo tombotsoa amin'izany. Raha ny tany amin'ny firenena Eoropeana sasatsasany dia betsaka ny olona naripaky ity aretina grippe AH1N1 ity teto amintsika dia mbola vitsivitsy ihany. Tsy midika fa tsy misy tsony akory le aretina fa mbola ivezivezy mandritra ny taona maromaro eto amin'izao tontolo izao zany io tsy mokaretina grippe AH1N1 io ary mety mbola hiteraka valanaretina raha ohatra ka tsy mitandrina. Ka eo anatrehan'izay dia fomba iray tena mahomby hisoroana sy hiadiana amin'io aretina io dia ny vaksiny, fanaovana vaksiny. Ka noho ny fangatahan'ny firenena malagasy moa zany tamin'ny alala ministera fahasalamana dia nahazo an'izay le dozy ahafahana misoroka n'ity aretina ity amina sokajin'olona izay somary ny fantenana ihany zany satria tsy ahampiny rehetrarehetra le izy ka nijerena hoe iza ny tena tokony azo an'le vaksiny. Misy sokajin'olona efatra eo no nisafidian'ny ministera fahasalamana eto Madagasikara zany mba ho arovana amin'ny alalan'io vaksiny io ka le roa voalohany zany no atao amin'izao fotoana izao amin'ity kampagne ity izay hanomboka amin'ny herinandro dia ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra eran'i Madagasikara zany ray ary ny faharoa dia ireo vehivavy bevoka rehetra koa zany eran'i Madagasikara no hanaovana azy amin'iny herinandro iny. Maninona moa no mpiasan'ny fahasalamana no anisan'ny arovana voalohany dia satria izy ireo no fampikasokasoka amina marary isan-karazany. Maninona vehivavy bevoka koa no arovana satria vehivavy bevoka no tena marefo anisan'ireo sokajin'olona marefo dia marefo tokoa eo anatrehan'ny grippe. Araka ny fanadihadina nataony manam-pahaizana tamin'ny tranga niseho tany Eropa tamin'ireo olona natao vaksiny dia tsy misy ifandraisany amin'ny vaksiny sy otraretina hafa noho izany azo antoka ny vaksiny io. Le vaksiny dia tena azo antoka tokoa mitovy tsisy valaka amin'ireo vaksiny rehetra izay nivokarina hatramin'izay ka fanao amin'ireo zaza sy vehivavy bevoka hatramin'izay zany na mitovy tsisy valaka koa amin'ny vaksina grippe tsotra le mpahazo isan-taona zany le hoe grippe saisonnière. Efa vaksiny efa voasedra zany io vaksiny tonga io ary nanaraka izay fepetra rehetrarehetra eo amin'izany fanamboarana vaksiny zany. Mety misy mazava ho azy ohatran'ny vaksiny rehetrarehetra atao hoe sehona aretina vitsivitsy mety mahazo izay olona atao azy zany. Marary kely eo amin'le tora nanaovana an'le tsindrona mety manavinavy kely zany rehetrarehetra zany nefa dia vitsy dia vitsy mety voan'izay latsaky ny 100 ary atao hoe tsy mihoatra ny 2 andro eo zany mety. Tombontsoa lehibe no azo amin'ny fanaovana vaksiny sady voaro amin'ny aretina no voasoroka ny aretina. Ny toerana anaovana ny vaksiny fanefitra ny grippe H1N1 dia eny amin'ny tobim-pahasalamana izay akaiky anao indrindra tobim-pahasalamana miankina amin'ny fanjakana zany. Dia antitanterina fa maimaim-poana io vaksiny io fa tsy andavam-bola na ariary ary. Manomboka amin'ny herinandro izao ny fanapariana azy manerana amin'ny Madagasikara. Andrasana ny andiany faharoa amin'ity vaksiny fanefitra ny grippe AH1N1 ity. Fa ankoatra ny dinika